resantsika eto androany. Ndreto zay anatin'ny fitiba moa zany dia firaisakina niteraky bara mila zany anazy. Raha tsika malala fa tamin'ny sabotsy teo 4 octobre nanao ny AG na ny assemblée générale ny fitiba satria tapitra ny fepitaonany isan'ny voatolo izay maharitra 3 taona ka nanatanteraky izany fifidianana zany zay tao anatin'ny assemblée générale io. Dia reto manatsika anareo reto zany ny birao vaovao. Ny filoha moa vao vita amin'izany dia ny tenako. Ny premier vice-président tsy eto fa ny deuxième vice-président no manoloana ana eto. Ny secrétaire général manaraka anazy ao, ny secrétaire général adjoint monsieur Moa Dafoko Mamonjy, misy koa teo moa izy teo fa mbola misy asa tsy maintsy vonjeny koa zany magistrat izy io Andriamatoa Monitry Ludovic misana ny affaire juridique zany. Dia misy ny commissaire de police Pemba Pizara misana ny finance et affaires sécuritaires. Dia Andriamatoa Rajonason Tinarisara misana ny affaires culturelles et développement. Andriamatoa Zafimaefa Jean-Marie misana ny relation avec les autorités les notables. Andriamatoa Ramila Vonjy-Tialy Tsiveriasy misana ny affaires administratives. Région 5 zany eto Madagasikara no ahitana an'izy ireo, ary misy district 30 izay mikambana ao anatin'ny fitiba. Teneniny voly izy ireo région 5 zany Iorombe, Anosy, Atsimo Andrefana, Menabe dia Melaky. Ary district 30 ao anatin'ny fitiba zany dia reto avy: Amboasary Sud, Ambatomainty, Ankazoaby Sud, Befotaky, Benentsy, Beroro, Betroka, Iakora, Ihosy, Ivohibe, Mandabe, Midongo du Sud ary Sakara. Ary zay indrindra no hoe misy olo-tena zany anankiroa isaky district reo izay miara-miasa akaiky amin'ny bureau exécutif ny fitiba. Ao amin'ny faritsy ny bara ao tena misy anazy io. Eran'ny Madagasikara samy misy an'io fa ao izy no tena azo lazaina hoe hafa satria na ny antony nisy ny resaka ara-tantara taloha hoe ny bara mangalatromby, ny bara zao io misy fomba taloha entina ilazana mitanjakina olona anankiray, ary zany halatra zany halatra tsy natao hamonoana olona, ary halatra tsy toy izao fahita amin'izao tsika amin'izao satria andian'olona maro mitapedina ny tonga manatanteraka an'izany halatromby zany. Rahantsika malala fa sarobidy loatra amin'ny bara zany omby zany, ary ho antsika malagasy ray manontolo. Ny problème misy dia izao, efa nolazaiko teo fa ny bara, fifalian'ny bara zany hoe mahita omby maro ambalany zany na eo amin'ny toerana misy anazy. Nefa ny rahantsika malala fa ny omby zany ilaina, ary reo efa zady ratsy misy ireo manondrana tany ivelany, misy ireo mampiakatra zany ara-dalàna, misy koa nefa ny zavatra miseho izay rahantsika malala fa rehefa tonga ny halatromby dia misy mifanadiovana anazy io. Izy moa manamboatra ny bokona omby io, tokony andraiky mpanjakana manao an'izany. Ireo délégué reo misy karazany maro solotena any, ary mety tsy mahafantatra ny réalité any ny atena ny fanjakana foibe satria misy zavatra tsy dia mazava ao. Gady nareo raha mandeha any fa mialatsiny amin'ny raha lapitra anaty tany filaminana fa misy olona tonga amin'ny toerana anankiray amin'ny district any aminay tonga ray volana dia mananomby 10-20. Gaga anao hoe inona ny zavatra miseho, misy zavatra tsy dia normal ao zany. Ka zay zavatra zay
no azo ambara mety misy am'ireto ray aman-dreny reto mbola anampy izany fa ny zavatra misy zany dia ao ny malaso manao ny ataony ao koa ny tokola ndraiky mpanjakana izay manao abus manararoatra any satria be dia be amin'ny olona any amin'ny faritra misy any mbola tsy mianatra tsy mahita taratasy dia ampitahoana satria toerana lavitra andrina na ny communication raha manahirana mandeha amin'izany toerana misy anay izany gady nareo hoe lalana 50 km atao adiny firy misy amina andro 100 km roa andro telo andro vao tonga any rehefa avy ny orana satria ratsy ny lalana dia manao ny ataony amin'izay ny mpangalatra manao ny ataony araky ny lazaiko teo koa misy tompona indray mpanjakana izay manaroatra an'izany angalary ny mpangalatra malaso ny omby dia efa misy ireo zay patrona omby efa miandry dia miray tsikombakomba mpanamboatra taratasy zay olona natony fanjakana ihany lasa madio ny omby dia reny mparitaka era Madagasikara reny zay no azo ambara fa raha misy afaka manamafy no reto ray aman-dreny reto tsy fantako. Voalohany dia tokony hanana totanisitsika amin'ny omby ananatsika azadino fa rehefa ny olona anankiray milaza hoe omby zato mety 500 lohany satria misy natao omby dia misy ny omby zay voasoratra ara-panjakana ary io koa mbola jerena tsara hoe inona le izy satria le volon'olo samy manana fomba filazany azy noho izany voalohany aloha ny inventaire ny cheptel antsika tokony ho hazava tsara ary misy fiaraha-miasa mihitsy amin'ny force sy ny administration zay vao mahavita an'izay ary fiaraha-miasa madio mangarahara io moa le tsika amin'izao fotoana izao hatramin'ny andro taloha laza hoe électronisena le izy hoe fiche individuel ny bondiré tokony électronisena fa ahoana moa no ampidirareo zavatra anatin'ny resaky électronika raha tsy mazava ny inventaire mila ny mpanan-karena zay manan'omby milaza tsara zao ny omby ananany ary tsy misy fenipenina zany manomboka any amin'ny délégué ka ny hatrany amin'ny chef de région tokony malala misy fiaraha-miasa atao miambaratongana zany hoe misy karazana hoe serveur zany any ambony any zay mitazona ny statistika rehetrarehetra hoe maty abatage nohony hoe amidy ny hena na nangalarin'olona ianina isada be arina ohatran'izay dia isan'andro mise à jour io statistique io zay tsika vao anana zany solution pérenne zany fa raha hoe isorana aloha ny fitoeram-panjakana manao le kodare satria pendant mandritry ny fotoana vitsivitsy mba mangingina ny tanàna fa araky ny tenin'ny président teo miverina foana le izy ka raha mbola tsy viditsika io le électronisé araky ny teneniko teo le fiche individuel bondiré ary tokony anana mihitsy moyen amin'izany tsika raha tsy hoe tena lany fatsaka reo zao raha fa tena fa tsy lazaina tsony taloha nge manana omby 500 zany tsy dia manana omby fa amin'izao fotoana zao no manana omby roapolo ohatrany tena zay le ampy ny tenin'ny président teo. Ny azo ambara misy lafiny tsara satria mampiena ny ady amin'ny alatromby io fa miteny aminareo fa rehefa tonga any ireo olona manao opération ireo mifindra le zava-dratsy efa ataony mpitondra ino moa teny mpitandro filaminana sasany any amin'ireo toeran'ireo dia miverina amin'le zavatra nataoko teo ihany mandeha ny intervention dia inona zavatra ataon'zareo ato misy olona anankiray mpanarivo manao omby maro dia amoronana taratasy io na amoronana ny zanaka ao azo renseignement fa io omby alatra rofona fotsiny ny ombin'olona alaina ny bason'olona dia lasa vao maika problème ho an'le faritra lizy ka zay tsy miteny hoe mety na tsy mety fa tokony misy tetikady maty-paika nentina natanterahana an'izany fa tsy tonga fotsiny ihany dia mandeha anao tonga dia tenenina dia mandeha ny tondromolotra malaso daholo ny ato dia dorana le trano tenany zao mety manahirana zay zavatra zay ka zay zavatra zay mila tetikady maty-paika ny fomba anaovana an'izany fa tsy tonga ianao dia manao opération dia lasa ianao dia miverina indray ny malaso rehefa avy eo dia lasa manita-kevitra ny zanaky ny olo amin'le toerana satria voatery izy amin'ny zavatra manjoana azy dia lasa manaonao foana mety misy fanampiana ny ray aman-dreny nareo to hoe fanonteny any hoe misy vinanasa na miara-tantara te hoe bara mpangalatromby zay vao mahazo vaky
ingamany raha tantara sy raha ara-anthropolozika tsy maintsy alalinina tsara fa tsy azo atao amin'ny akapobeny davy dia généralisena izy ary anisan'ny fomba anankiray noentina mivoizina izy mba anaovana anjorom-bala ny faritra ny bary iny izay tsy marina satria afaka porofona amin'le resaka resitsika milonaka ny tanà sy amin'ny fahendrena tokony ananalonaka misy soatoavina maromaro any izay midika fa ohatra hoe amilonaka zany tsy maintsy ohatra olona tsy migadra olona ohatra amin'ny fitotrana ao amin'ny fiarahamonina nefa raha mivoizina lizy hoe rehefa mpangalatra tsy hogadraina zany dia efa mifanohitra zany zay tantara voizina zay amina amin'ny resaka histoire na amin'ny resaka isan'andro